Zavakanto kosa amin'ny 4 volana febroary avy no anatanteraka ny fampisehoana voalohany amin'ity taona ity ny tarika ambondrona avoaka amin'ny fotoana io ihany koa ny rakikira vaovao ny tarika. Amoaka ny rakikira andiany fahenina ny tarika ambondrona amin'ity taona ity raha somary niato kely izany nandritra ny 5 taona teo eo. Nampitondraina ny lohateny hoe avaoziko ny rakikira ka fanavaozana na indrindra fanatsarana izay zavakanto rehetra natao nandritra izay 10 taona nisy ny tarika izay no tena ibahana ao anatin'ny rakikira vaovao. Miisa 7 ny hira ao anatin'izany rakikira vaovao izany ka ny 2 amin'ireo dia feon-kira ranoray. Ifanaraka bebe kokoa amin'ny zavabaovao amin'izao fotoana indrindra fa ny eo amin'ny fikirakirana ny teknôlôjia vaovao ny zavatra tena isongadina ao anatin'ity rakikira vaovao ny tarika ambondrona ity. Tena marina angambany aloha amin'ilay hoe avaoziko ny eny araka ny efa mety efa voalazazava teo sy mety hoe fa hitantsika amin'ny manjery rehetrarehetra iny mazava be ilay izy fa fitiavana eo amin'ny olana fakady ary araka ny fitenenana hoe isan'andro anao manavao isan'andro manavao fitiavana sy inona rehetrarehetra iny ary ilay izy indrindrindrindra koa nanandritra efa 10 taona zay nisy ny tarika ambondrona fanavozana koa ngambany ataoko hoe fiarahana indrindrindrindra ampakafy amin'ilay fiarahana mihitsy satria raha nandritra izay 10 taona zay zay mbola isorana be da be nefa teo zany nanaraka foana efa natramin'izay fa misy ihany koa ireo mety hoe lina koa sy mba nanantona ihany koa zany nameno sy nanantona efa teo zany nanaraka ny tarika dia zay ngamba le tena hoe tena hoe vaoziko. Efa misy amin'ireo hira izay ho hita ao anatin'ny rakikira vaovao ny tarika moa efa fandre matetika amin'ny hainao manjery. Orenesin'ireo mpakafy tsy ho ela ihany koa izany mandritra ny fampisehoana izay ho tanterahan'ny tarika etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny 24 volana febroary izao amin'ny 3 ora. Ao aorian'ny fampisehoana io dia hiatrika ny 10 taona manaraka ny tarika ambondrona ka fitetezam-paritra no hanomboana izany ary any Antsirabe no hotsidihana voalohany.